fa misy ny ampahany efa eo an-tanana ary misy ny mbola andrasana avy amin'ny mpamady vola avy any ivelany. Omena lanja ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa, fahaefatra, fahadimy, fahaenina ary fahafito araky ny nambaran'ny ministra Roland Ratsiraka. Antsarana 2 dia voakasika ny lalana mandeha ramena. Nosy be ao amin'ny Elville Tampitanana dia RN57 dia voakasika ihany koa ary mahazo vola bebe izy. Ambanjan'ny Sirana efa voaresaka teo dia ho Rina Tater amin'ny taona ho avy ny appel d'offre izay financé l'Union européenne eo amin'ny 120 millions d'euros ambanja jusqu'à Sirana. Donc io zany milamina tsara ihany koa fa ny appel d'offre sy mandeha alohan'ny mi-2016 fa fin 2016 vao mandeha. Dia ny antsarana amin'ny vao vita mihitsy zao dia ny lalana mandeha amin'ny pyrotechnique ny anarany plus RN3P RIP 3P io zany ohatry teny teo sy ny financena tamin'ny fonds d'entretien routier fa financena tato amin'ny RPI satria sy route nationale. Mandeha sika amin'ny région Sava. Maromaro ny lalana amboarintsika Vohemar Sambava Tana Ambolovavy mahafinaritra anisan'ny Kasigny Sambava Napa dia Kasigny ihany koa. Ao ihany koa ny RN5A dia RN5A PK0 jusqu'à Ampandrozonana. Nitondrany solombavam-bahoaka fanakenana mafy ny momba ny kalitaon-dalana satria betsaka ny lalana izay nasy-panamboarana kanefa vetivety dia simba indray. Vahintsika andrany ao anatin'ny fampalalam-baovao ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny Ofmata na ihany koa ny Office Malgache du Tabac ho azy ireo tsy tokony andany ny volavolan-dalàna mikasika ny fanalalahana ny fanafarana sigiara ny solombavam-bahoaka fa ampidoza izany no hiteraka fahavoazana goavana ihany koa. Fanazavana rehetrany. Ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao zany nahatonga ny Office Malgache du Tabac izay taritina Andriamatoa président conseil d'administration moa zany dia zavatra mitranga ny fanafarana zany libéralisation ny sigarety ny sigara zany avy any velany. Zay zavatra zay dia iverina fa tena mampitotoza mihitsy eto amin'ny tany sy firenena satria lasa miditra amin'ilay baranahantsika zany amin'ny fanafarana ny sigarety zay tsy voafehy. Fa inona no zava-misy raha ny lalàna no jerena zany raha ny lalàna misy amin'izao fotoana izao aloha dia ny fanjakana irery ihany no afaka mametra zay fanafarana zay ary eo amin'ny 500 ny ireo mpamokatra sigara na ireo sambandrara miandraikitra an'izany zany no afaka manafatra an'izay fa ny sisa kosa dia vokarina eto Madagasikara. Fa nahoana ny famokarana zany eto Madagasikara mantsy dia misy lamina matipaika izay fapetraka ny fanjakana amin'ny alalan'ny Office Malgache du Tabac ka zay lamina matipaika izay dia mijery ary indrindra raha teo ihany koa manara-maso ny fikarakarana ny ankora hoentina anaovana ny sigara sy ny paraky kisoka zany. Ka raha tsy resaka afa-tsy zay sigara zay fotsiny zany tsika dia voafantana tanteraka ny akora zay ampiasaina eto Madagasikara satria manomboka any amin'ny masom-bolo zay no efa mikirakira manatsara ary mampiasa ny masom-bolo zay voafantana dia mandra-patongany any amin'ny traitement na récolte na ny fikarakarana ny vokatra zany zay ao ampiasaina sy homanina any amin'ny ireo mpanjifa zany hoe ny tena marimarina koa zany ny famokarana sy fanodinana aloha. Ka amin'izay fikarakarana zay zany dia zavatra tena hoe efa voahomana no